Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Anafaka anao olony Kristy. Afaka ianao olony Kristy edy. Anafaka anao amin'ny sioka rehetra izy. Na ny fahantrana, trosa, tebiteby, fanampiampona samihafa, fahakiviana. Ahako ny voasoratra amin'ny Galatiana 5:1 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ho amin'ny fanafahana nanafahan'i Kristy antsika. Ka mety hoe raha tsara fa aza mety ho azon'ny tsioka fanandevozana intsony. Iaiky azy ianao. Ahako ny voasoratra filazan'ny tsara ny Jaona 2:4-5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ora vehivavy tamin'ny fantatro fa avy ny Mesia, ilay atao hoe Kristy, ka efa tonga izy dia hanambara amintsika ny zavatra rehetra. Matoki, mahereza, mivavaka isika. Kristy ravoravo ny foko sy ny fanahiko satria fantatro fa hanafaka ianao. Amen. Mandra-piaona tompoko.